teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Dia tonga somatsara amin'ny lesona farany isika noho ny fahasoavan'ny tompo, dia ny lesona fahatelo amby folo amin'ny telo volana faharoa amin'ity taona 2024 ity izany. Dia faly manolotra ny fiarabana ambampirarian-tsoa nahatratra izany vaninandro lehibe izany. Ny havanareo Benoara Kotovao no mitondra ny famidinana androany, hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, saotranao izahay noho ny fitondranao mahasoa, ka nahatsaranay indray izao farany telo volana faharoa amin'ny taona izao. Dia raina mandrakizay ny anaranao masina, misaotranao tokoa izahay nahatratra izao farany telo volana izao. Enganie ka tsy ho lesona ho nandalo fotsiny teo ambany masonay iny lesona iny, fa mba ho tadidinay avokoa ny toro lalana mahasoa rehetra tovozonay nandritra izany telo volana izany, ary hampiarinay eo amin'ny fiainanay, ka hitombo tokoa sy hamatanjaka araka ny nikendrena azy ny fifandraisanay aminao Andriamanitra rainay io. Dia tahio ity lesona farany ity, izay fehiny ny lesona telo volana nefa koa fehiny hafatry ny Baiboly manontolo, satria ny fiainana mandrakizay no tanjona faratampony izoran'ny dian'ny mpino rehetra. Dia avelao tokoa Tompo ny helokay rehetra amin'ny anaran-tsoanao Kristy io. Amen. Ny lohatenin'ny leson'ny herinandro dia ny hoe ny mandrakizay. Rariny dia rariny raha izay lohateny izay no mamarana ny lesontsika, satria inona moa no ilantsika manamafy ny fandraisantsika amin'ny Kristy? Tsy inona akory afa-tsy ny hahazoantsika ny famonjena, hahazoantsika ny lanitra, hahazoantsika ny fiainana mandrakizay, izay Kristy irery ihany no hany lalana mitondra antsika makany. Ny lesontsika farany zany dia manomana ny saintsika hiatrika izany mandrakizay izany, sady manolotsolotra ny amin'izay miandry antsika any, ny amin'izay azo antoka fa ho hitan'ny masontsika any, sy ny amin'izay mety tsy nampoizitsika nefa ho hitantsika any. Mety ho mampatahotra, mampientanetana, mampivarahontsana ary mahafinaritra indray miaraka ny fieritreretana azy, hoy ny teny fampidirana ao amin'ny ity lesontsika ity, ary marina indrindra izany. Ahoana tokoa moa no tsy ampitebiteby eo ampiandrasana zavatra tsy mbola fahita, fantatra fa zavatra tsara, zavatra lehibe, miezinezina, mihoatra izay mety ho eritreretin'ny saina aza, nefa tsy fantatra ho tahaka ny ahoana marina. Ny tsy anjerintsika dia sady mametraka tsindry eo amin'izay zavatra fantatra mazava no manambara koa
fa misy zavatra sasatsasany tsy fantatsika. Hoy izy hoe, ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitatsika izy dia izay tena endriny tokoa. Jaona 1:1-2. Inona zany no efa fantatra valiny? Ny mahazanak'Andriamanitra tsika ka manana fanantenana lehibe arak'izany. Inona ny mbola tsy fantatra valiny? Ny ho tena ho toetsika marina, ary mino aho fa mety ny ho toetsika ara-batana koa aza tafiditra anatin'izany. Dia izay zany ny teny fampidirana tsotsotra. Leson'ny Alahady 2 Jona ny taona 420, ny fiainana ankehitriny. Alohan'izany mandrakizay andrasantsika izany dia mbola manohy ny fiainantsika andavanandro hatramin'izay isika. Ka inona no hitatsika eo amin'ny tontolo misy atsika? Ny hitatsika dia izao tontolo izao misento sy mitaraina, ary ireo famantarana nolazain'i Jesosy tamitsika izay tanteraka eo mason'izao tontolo izao. Ny ady sy ny tsaha momba ny ady, ny firenena mitsangana hanohitra firenena, ny mosary, ny arety mandringana, ny horohoro-tany, ary ny fanenjehana. Vakio Matio 4:20, ny 9:1-9. Ireo zavatra ireo dia mitranga manodidina antsika avokoa, ary toa vao mainka miamafy hatrany rehefa mandeha ny fotoana. Manaprofo izany fa mandeha araka ny nananiana azy tokoa ity zao tontolo izao misy atsika ity, ary miantombotra tokoa ny andro lehibe hanavotana atsika. Eny, miaina ao anatin'ny andro lehibe isika, fotoana izay ilatsika fifandraisana lalina sy maharitra amin'Andriamanitra. Fa efa antombotra ny faran'ny zavatra rehetra, kely fahatsiarovatena ianareo ka miambena ho amin'ny fivavahana. Petera 1:2-7. Mampitandrina antsika fatratra ny apôstôly Jakoba. Hoy izy hoe, ianareo izay manao hoe anio na raha-pitso dia hakany amin'izany tanàna izany izahay hitoetra herintaona any, ka hividy sy hivarotra ary hahazo arena. Kanefa tsy fantatrareo izay ho raha-pitso. Inona moa no fiainanareo? Setroka ihany ianareo, izay miseho vetivety dia levona. Jakoba 4:17 sy 17. Tsy tompon'ny apitso isika. Na ny androany aza tsy atsika. Ny sasany amintsika izay mamaky reto teny reto izao, ary anatin'izany ny tenatsika, dia mety tsy ho velona itsony rehefa mifarana ity andro ity. Ampahany amin'ny zava-misy mampalahelo amin'ny fiainana ao anatin'ity tontolo lavo ity izany. Ka zava-dehibe tsy misy toa azy ny ahazoantsika antoka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny hiainantsika lalandava ao anatin'ny fahatsiarovatena
fa mila ny mpamonjy sy ny fahasoavany mandrakariva isika. Ny salamo 120, salamo nataony Asafa, dia feno fitalahoana famonjena ary miverimberina ny fitarainany manao hoe ampamirapirato ny tavanao dia hovonjena izahay. Salamo 120 ny 7:50. Tokony ho fiainam-pivavahana mafana toy izany koa ny fiainantsika amin'izao andro farany izao. Zay zany voafitina fohifohy ny leson'ny Alahady. Leson'ny Alatsinainy 12 Jona ny taona 2020, farany mifanatry tava. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana, fa ny zanakalahy tokana izay ao antratran'ny ray, izy no nanambara azy. Jaona 1:20. Eny, tsy nisy olombelona nahita an'Andriamanitra ray afa-tsy Adama sy Eva, fony izy ireo tsy mbola nanota. Tsy nisy nahita ny Kristy afa-tsy ireo niara-belona taminy, fony izy nitafinofo tetỳ tany. Tsy nisy nahita azy intsony taoriany niakarany tany an-danitra, isika izay mivelona amin'izao andro farany izao, dia tsy nisy nifanatry tava taminy. Tsy mbola nisy nifankatsary tamin'ny androny, ary tsy tanisan'ny olona malaza izy tamin'ny androny ka ho nanaovan'ny olona sary sokitra vita amin'ny vato. Fa izany no fanao amin'ny olo-malaza na manakaja tamin'ny andro mbola tsy nisian'ny nifankatsary. Ny entitsika mamisavisa ny amin'ny Kristy dia ireo sary hosodoko ataon'ireo mpanakanto. Indray mandeha aho nitarika lesona sekoly sabata tany am-piangonana, ka nampiasa PowerPoint tony teknolojia vaovao tony, ary nisy diapo vitsivitsy, ary ny sasany tamin'ireo diapo ireo nampiseho ny sarin'ny Kristy. Kay teo amin'ny mpiara-mianatra nisy ramatoa vadina namanay izay, vady vao napakarina izy io, mpiangona fahiny tany amin'ny fiangonana evangelika tany angaha izy zany. Fa rehefa nanambady an'ilay rahalahy izy, nilaozany ny fiangonany, ary nanaraka ny fiangonan'ny vadiny izy, dia ny fiangonantsika Adventista mitandrina ny andro 7 izany. Taitra mafy izy, sady tohina nahita ny sarin'ny Kristy tery amin'ny écran. Ianareo angaho izy tsy namaky ny hoe aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay tany amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miakohoka eo anatrehany ary aza manompo azy. Fa izaho Jehovah Andriamanitra ao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika, dia amin'izay mankahala ahy. Exodosy 20:4 ka hatramin'ny 5. Tsy novakinareo ve izany ho izy? Ady averako eo zany ny ady hevitra ay tam'izany.
Isika tokoa manko tsy manao sary sokotra, ary matetika isika manakina ny fiangonana sasany izay manao sary vongana isan-karazany izay antsoindry zareo hoe sary masina, nefa mampiasa ny sarin'ny Kristy ihany isika. Raha mitsidika ny foiben'ny conférence générale ianao, dia hahita sary hosodoko ngezabe sarin'ny Kristy voahosotra eo amin'ny rindrina iray manontolo. Raha kilasy ny fanatrena ity kilasy ity, ary matetika za mamerimerina an'izany foana, ampalahelo izy ity tsisy fifanakaloza-kevitra mivantana, angamba indray andro any ho mety ho eritreretina ihany ny ahazoana mifanakalo hevitra amin'ny alalan'ity teknôlôjia ty ihany. Raha kilasy ny fanatrehana izy ity hozy aho, dia ho nanontany ny mpianatra hoe mandika lalàna ve isika mampiseho manao ny sarin'ny Kristy sa tsy mandika lalàna? Velantsika eo zany ny amin'iny fa tsetsatetsa tsy aritra ihany ny amin'iny fanontaniana iny. Fa tsy misy fiangonana kristianina izay tsy manambara fa mbola hiverina indray i Kristy, satria voalaza mazava tsara ao amin'ny soratra masina izany. Fa ny tsy hitovizana dia ny fotoana hiverenany sy ny fomba fiverenany. Amintsika fiangonana adventista mitandrina ny andro fahafito, akaiky dia akaiky izany fotoana izany, ary fiverenana ara-batana, fiverenana ara-baky-teny io fiverenana io. Tsy mamorona akory isika raha miteny an'izany, fa mino tanteraka izay voasoratra isika, ka izay voasoratra no ambaratsika. Fantatsika fa hisy rahana fotsy kely iseho ery indray andro any ery amin'ny lanitra atsinanana. Rehefa manatona akaiky kokoa hatrany izany, dia ho hitatsika fa eo amin'izany rahana izany no mipetraka ny anankiray tahaka ny zanak'olona, manana satroboninahitra volamena eo amin'ny lohany, sady ny tana fidinjana maranitra teny an-tanany. Apokalipsy 4:20, ny 4:20. Homba an Jesosy ny anjely anarivony maro, Matio 5:20, ny 2:1-3, ary ny maso rehetra hahita azy, Apokalipsy 1:2-7. Rehefa midiny izy, dia ho retsika ny feony trompetran'Andriamanitra, ary ny fasan'ireo izay nodimandry ao amin'ny Kristy dia hisokatra ka hitsangana voalohany izy ireo. Tesaloniana 1:4-9. Ho fantatry izy ireo ny feon'ilay miantso azy, Jaona 5:9-20. Inona no hitranga manaraka? Vakio ny Tesaloniana 1:4-9 izay manao hoe: ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia hoany amin'ny Tompo mandrakariva isika. Zay zany ny vaky ny teny. Amin'ny farany, inona no nosoratan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Filipiana 2:2-10 sy ny 2:1-12, izay hanakoako manerana izao rehetra izao, valiny: mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handoalehan'ny lohalika rehetra,
na ny any an-danitra na ny etỳ tany na ny any ambanin'ny tany, sy hanekeny ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Hevitra tena tsy mampino sy faran'izay kanto tokoa izany. Indray andro any dia hita an Jesosy isika, tena hahita azy tokoa. Ho retsika ny feony ary hanaiky isika fa izy no tompo. Ilay efa novakitsika tantara, nivavahantsika, namborahantsika tamin'ny hafa, ilay nitsatoa ny fontsika fatratra, dia ho hitatsika mifanatrika tokoa. Azontsika antoka tsy azo isalasalana ny amin'izany, fa mahatoky Andriamanitra ary marina ny fampanantenany. Apokalipsy 2:20. Amin'izany fotoana izany, rehefa maneno ny trompetra ary ny mason'ny olombelona rehetra hitan Jesosy, dia ho fantatsika fa tsy maty antoka ny fiandrasana. Ny fivavahana rehetra natao tampaharetana, ny fotoana rehetra natokatsika hiarahana taminy, ny fotoana rehetra nijoroantsika tam'kerim-po ho azy, ny fisedrana rehetra, dia hahazo ny valin'ny faratampony amin'ny alalan'ny fahitantsika mivantana ny tavany. Apokalipsy 2:20. Dia izay zany ny lesony alatsinainy. Lesony talata 23 jona ny taona 2024. Lohateny: ny ampakarina. Fanoharana ampiasain'ny soratra masina matetika ny fanoharan'ny fampakaram-bady. Ny fanoharana moa na antsoiny amin'ny teny frantsay hoe parabole, tsy inona fa tantara miainga amin'ny fiainana andavanandro nampiasain'i Kristy, ka ahazoana manatsoaka leso na ara-panahy, na ahazoana manakatra an-tsaina fahamarina na ara-panahy izay saro-takarina. Ny fotoana handraisan'i Kristy ny olom-boafidy rehetra ho eo amin'ny fanjakany dia ampitahaina matetika amin'ny fotoam-pampakaram-bady. Amin'izany fampakaram-bady izany, iza no mpapakatra? Valiny i Kristy. Ary iza no ampakarina? Valiny ny fiangonana, izany hoe ny fitambaran'ny voavonjy rehetra. Nahoana ny fampakaram-bady no enti milaza ny famonjenan'ny olombelo rehetra? Izany hoe, ny tiako ambara zany de hoe, tsy misy fanoharana hafa mahalaza azy kio ve? Ny valiteny izay omeko iza zany manome ny valiteny dia izao: tsy ny fampakaram-bady irery ihany no fanoharana nampiasain'i Kristy nanambara ny famonjena. Ao ny haraton'ny mpanarato, ao ny fanoharana ny amin'ilay zanakadala, sy ny sisa, fa ny fampakaram-bady no fanoharana mahalaza tsara indrindra ny andron'ny fanangonana ny voavonjy. Satria nahoana? Satria voalohany, andro firavoravoana lehibe anisan'ny mitondra fifaliana eo amin'ny zanak'olombelona ny fampakaram-bady. Ahitana dihy, ahitana hira, ahitana fihinanam-be, ary firavoravoana tsy misy toa azy no
ifaneraserany ny mpiarabelona, ny mpinamana, ny mpihavana, ny mpianakavy rehetra amin'izany andro izany. Faharoa, fotoana ifanantonany ty sy ny manina ny fampakaram-bady dia ny tia sy ny manina hiaradia mandrakizay, otron'ireo havana mitsakaiza, faly sy miramirana aok'izany, ary mihoatra noho izany ny fihaonan'i Kristy sy ny navotany, otron'ireo anjelin'ny lanitra manontolo. Fahatelo, andro lehibe fiaingona ny fampakaram-bady, manao ny fitafiany tsara indrindra ny nasaina rehetra. Ny mpapakatra moa dia mety nampanjaitra complet vaovao, tsara tarehy, ary ny ampakarina voatafy sy voaravaka mamirapiratra aok'izany. Raha atao teny indray-mbava izany, ny fampakaram-bady ety an-tany no manakaikaiky indrindra ny hakanton'ny zavadrehetra amin'ny andro lehibe ampakaran'i Kristy ny olo-masina rehetra io. Hoy Madamo White hoe, ny fitenin'ny olombelona dia tsy ampy hamaritana ny valisoan'ny olon-tsotra, izay mahita azy ihany no hahalala izany. Tsy misy saina voafetra mahay maminavina ny voninahitry ny paradisan'Andriamanitra. Ellen G. White, The Great Controversy, ao amin'ny pejy 570. Ny Great Controversy moa dia tsy inona fa ilay amin'ny teny frantsay hoe la tragédie des siècles, na amin'ny teny gasy hoe hery mifanandrina. Hoy isika teo hoe, ny fiangona masin'Andriamanitra amin'ny andro anangonan'i Kristy azy ho any an-danitra no ilay ampakarina, ary voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:17 izany, izay manao hoe, aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Zay zany no vaky ny teny. Nefa ampitahay ny soratra masina amin'ny ampakarina koa i Jerusalema vaovao. Hoy Apokalipsy 1:2 manao hoe, ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerusalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina, efa mihaingo hihaona amin'ny vadiny. Zay zany no vaky ny teny. Fahitako azy eto araka ny famakiko azy, tsy Jerusalema vaovao tsy akory no ampakarina, fa voaravaka mamirapiratra sy voahaingo tahaka ny ampakarina hihaona amin'ny vadiny izy. Fa singa tsy afa-misaraka amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry io Jerusalema vaovao io. Anisan'ny fanomezan-toky sy teny fikasana nataon'i Kristy tamin'ny mpianatra io hoe, fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, hoy izy tamin'izy ireo. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Jaona 4:2 ka hatramin'ny 3. Leso
androsy ny alarobia fa 4 jona ny taona 2024 manaraka ny zanak'ondry. Efa nataon'Andriamanitra ao am-potsika zanak'olombelona ny fitiavatsika ny aina, ny fitiavatsika ny miaina. Efa nataon'Andriamanitra ao anatitsika koa ny tandindo ny mandrakizay. Na fantatsika fa tsy maintsy ho faty aza isika indray andro any, tsy misy amitsika ireto te ho faty mazava ho azy, na mieritreritra ny amin'izany fahafatesatsika izany. Fa rehefa manao planina isika eo amin'ny fiainatsika zany, tahaka ny planin'olona tsy ho faty mandrakizay ny planina ataotsika. Ary raha vidimbola izany fiainana mandrakizay izany, mino aho fa maro ny olona, raha tsy hoe ny olona rehetra mihitsy aza, no hifofotra mafy de mafy nitady ny vidin'io fiainana mandrakizay io. Saingy tsy vidimbola ilay izy, fa vidina maimaim-pona. Tiako ny fomba nilazan'ny mpaminany Isaia azy hoe: ianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manambola, avia mividi ka homana. Ny avia mividi divay sy ronono, nefa tsy ambola na amin'ny karena. Isaia 5:15. Misy voambolana anankiray amin'ny faritra avaratry ny nosy, manao hoe bojo. Ny dikan'io teny io dia maimaim-pona, tsy vidimbola, gratuit hoy ny frantsay. Nefa manana connotation négative mafimafy kokoa ny hoe bojo toy izay ny hoe maimaim-pona fotsiny. Ny zavatra bojo mantsy dia zavatra tsy alam-bola, nefa tahaka ny zavatra tsy asina vidiny, tsy asina tombam-bidiny, tahaka ny zavatra tsy sandany ka atao fafikatrana, ka samy mahazo na ny ty na ny tsy ty, na ny mila na ny tsy mila. Tany amin'ny taona 1770 tany ho any, nisy mpihira frantsay nalaza, ary azo lazaina hoe nalaza ratsy aza, antsoina hoe Michel Polnareff. Ny lehibehibe tahaka anay dia fantatro fa mahatsiaro tsara, mahatadidy tsara an'izany Michel Polnareff zany, izay nihira antsoina hoe On ira tous au paradis. Ka niventin'io hira nohirain'io dia ny hoe ho any an-danitra daholo isika rehetra, na iza izy. Ho any Michel Polnareff zany, bojo ny lanitra. Fa ho amin'ny Isaia mpaminany kosa, sy amitsika mpamaky ny soratra masina, amitsika pino, tsy bojo tsy akory ny lanitra, fa azo amin'ny vidiny maimaim-pona. Izany hoe misy vidiny, misy tombam-bidiny ny lanitra. Ka izay te hahazo azy marina, ka handoa ny vidiny, dia hahazo azy maimaim-pona, tsy mamoaka vola am-posy na ariary aza. Inona ary io vidiny maimaim-pona io? Valiny, ny manaraka ny zanak'ondry, ny manaraka ny Kristy, ny mino ny fanavotana natolony, ny mankatoa ny lalany, ny manao ny sitrapony.
I Jaona mpanao batisa no nanolotra sady napahafantatra an Jesosy hoe izy no zanak'Andriamanitra. Ny amin'ny hanolorany ny ainy ho faty ho atsika teo amin'ny hazo fijaliana no iantsoana azy hoe zanak'ondry, satria zanak'ondry natao fanatitra fahiny. Kanefa tsy zanak'ondry fotsiny izy, fa mpiandry ondry koa. Amin'ny maha-mpiandry ondry azy no nanarahany mpianatra azy tetỳ tany. Amin'ny maha-mpiandry ondry azy koa no anarahantsika azy, ary izay nanaraka azy tetỳ an-tany ihany no hanaraka azy koa any an-danitra, ary mbola hitarika ny vahoakany ihany izy any an-danitra. Fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharanony ranonaina, ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Apokalipsy 7:7-10. Anisan'ny tombontsoa lehibe indrindra any an-danitra dia ny tsy hisian'ny fahafatesana intsony, noho ny fanavotana mandrakizay no tanterahany Kristy, ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Apokalipsy 1:2. Ka ho fifaliana lehibe ho antsika ny hanolotra ny fiderana sy ny heripontsika rehetra ho azy, noho ny nanavotany atsika tamin'ny fahafatesana mandrakizay, tamin'ny alalan'ny fijaliany teo amin'ny hazo fijaliana. Zay zany ny lesony alarobia. Ny lesony alakamisy farany 15 jona ny taona 2022 avy. Zay ny lohateny, avy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Ento ny ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Matio 2:2-20, ny 2:20 ka hatramin'ny 2:30. Avy, avy. Antso ataon'ny Kristy amintsika zanak'olombelona very rehetra io. Matetika raha isika ho antso atao amin'ny olona mbola tsy mahafantatra any Kristy fotsiny io antso io, tsy ireo antsoina hoe mbola any ivelan'ny vala fotsiny tsy akory no iantefany io antso io. Fa na isika lazaina fa efa ao anatin'ny vala aza, mbola iantefany io antso io ihany, satria matetika isika na efa ao anatin'ny fiangonana aza, mila manatona akaikaiky koa ny Kristy hatrany. Hitatsika teo fa ireo voavonjy dia ireo izay manaraka ny zanak'ondry na aiza alehany. Apokalipsy 5:14. Ka antso ho atsika rehetra zanak'olombelona io, na efa nanaiky an'i Kristy ianao, ary indrindra moa fa ireo izay mbola tsy mahafantatra azy. Fantatsika
fa ny Andriamanitra tompoitsika dia ilay Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany zany sy izay rehetra ao aminy, dia Andriamanitra mikatsaka ny very. Fa ny Andriamanitra ivavahan'ny sasany kosa dia raha olombelona no mijafajafa mandeha mikaroka azy any amin'ny toerana misy azy any. Efa novakitsika teo ilay antso tao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany manao hoe ianareo rehetra izay mangetaheta makanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manambola avy mividy ka omana, ny avy mividy divay sy ronono nefa tsy ambola na amkarena. Isaia 50:12. Fahasoavana no amonjena antsika. Oviana no hiditra any amin'ny mandrakizay ary isika. Ho an'ireo izay efa nodimandry, vetivety dia hiditra any amin'ny mandrakizay izy. Satria rehefa mifoha amin'ny torimason'ny fahafatesana izy, ny zavatra hitany voalohany dia ny fiverenan'ny Tompo, ary tsy tsapany akory fotoana firy no ny andrasany tao amin'ny vovoky ny tany. Fa tahaka ny natory indray mpimaso tamin'ny alina fotsiny izy, dia nifoha maraina niny. Fa ho atsika mbola velonaina kosa, soratsika n'Andriamanitra izany fahasoavana zany, lesona ho atsika ny fanoharana mikasika ny Virjiny 5 adala, mba hakatsika lesona amin'ireo Virjiny 5 hendry, dia ny leson'ny fiaretana, leson'ny faharetana, leson'ny fiomanana sy ny fiambenana. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo. Mateo 4:2-7. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Mateo 5:13. Dia tahatahaka izay indray ry havana ny famitinana ny lesontsika farany tamin'ity 3 volana faharoa ity. Dia hiditra amin'ny leson'ny 3 volana fahatelo isika manomboka izao, ka ny bokin'ny Korintiana 1:2 no hianaratsika amin'izany. Dia n'izao dia manainga atsika rehetra hazoto hianatra ny teny, fa antomotra tokoa ny andro. Misaotra atsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, saotranao zahay fa nahatapitra soa aman-tsara ny leson'iny 3 volana faharoa iny. Tsy handalo fotsiny aminay any izy iny Tompo, fa hitondra fitomboana ara-panahy ho anay tokoa. Raha hanomboka ny lesona 3 volana manaraka izahay, tohano hery ary omeo fa azo toam-panahy izahay hianatra izany. Avelao tokoa Tompo ny fahotana sy ny tsy fahamendrehanay rehetra. Misaotra anao zahay noho ny fitiavanao lehibe. Amin'ny anaratsoanao Kristy io. Amen.
hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.